Inareo reny tena somary zakory tsy milaza aminareo hoe inona na inona fa manana mba ampony ihany malagasy, manana maizany malagasy, taoka rehefa natsika nareo tonga aty aminay aty mitady ravinahitra na ravin'ina tsy fantatro fa izay koa tsy anaiky hitsakitsahana sy atao an'izany ary tsy anaiky tsy raha olona fahitandrazana aminay atao an'izany dia tamin'ny fifidianana teo aloha hitanareo tsara iny tsy te hiditra lalina lema amin'izany satria sao dia nifantanina indray rehefa avy eo hitanareo amin'izany ohatra n'inona ny fifankatiavan'ny malagasy ary ohatra n'inona ny fitiavan'ny malagasy azy ny fitiavako azy ary zany natongan'le antoko hoe tiako Madagasikara ka noho izany aoka tsika hifanaja ary fifidianana masina, fifananana masina, fifidianana. Ka dia raha manakataonareo tsy maninona fa ataovy. Fa za indray no takina rehefa atao avy eny, avy telo eny, mety nanampiana malagasy. Raha ohatra indray samy misaina amina hoe businessman na homme d'affaires sady. Samy zanaky ny mpanefitsika. Businessman zany na homme d'affaires zany mahatiafika hoe manome fanampianana manoa avo eny am'izay tsy maintsy takiny rehefa avy eo mahalala an'izany hoe amatsanareo hoe tandreny tsara fa samy maheno itsika tena tsy manilikilika mihitsy le olona tonga eto fa zay hoe miasa miaraka tsika fa tena afatra faratra koa mihitsy indrindra ianareo mitaky ato amin'ny tiny tandremo de tandremo le ty kely na ty be dia mahazo avy amin'ireny dia rehefa avy eo manao izay tsinona ny mpiarabelona amin'ny tenana ny malagasy zafady tsaratsara aminareo tena mikotomy sy relax amin'ny resaky zany aminareo satria matoa amin'ny verina eto matoa tonga eto miaraka aminareo hiasa iaraka tsika ary hiasa iaraka tsika asio tsara ny fahavononana fa za misy ambadibadika ka dia izay ny fambara mbola fanteriko fa asa sarotra ny asan'ny mpanao gazety tsy anareo ihany tena mandray risika be lehibe nareo nanao tsara reny mpanao gazety any amin'ireny tamiaty reny reny misy reketraky reny sarotra ary mila mitiakoako ianareo mila mamantatra tsara marina fa tsy marina izy ary indrindrindrindra ny crédibilité nareo fa dia azonareo atao tsara manontany an'ireo mpitaky sy fitondra amin'ny tiako Madagasikara na ireo antoko-politika miaraka aminy dia mino aho fa dia tena hifanaja tsara amin'izay ary za koa dia milaza aminareo raha ny olona mpanao politika tsy samy atrika mpanao gazety zany aleo mipetraka satria ny mpanao gazety anie afaka mampita ny hevitra zay tianao ampitainy ary ny azy ny zavatra maliny azy milaza ny zava-misy dia mandefa ny sara izy tsisy tokony mampatavatra zany na mamena tam'laza zany ka dia izay zany dia mirary soa aho ho aminareo pitarika ho atsika pitarika ato amin'ny tiako Madagasikara zany nanangana an'io ary tsy misy tiako Madagasikara fa tsy timo reny any timo zay mahatonga eto zao raha misy ny tena madivadika any alevenana an'izay na tsisy tsany raha misy kio mbola mihevitra fa hoe ak zay zao tonga manaty dia miresaky tika tsy matavatra an'izany zay fa miresaky tika dia fanazava raha tokony na tsy tokony mbola iaraka sika zay koa tafady any mbadibadika any na zay misy an'ity na misy an'ity efa eto azy zao ary tena nisy dia nisy tsy afeniko ianareo fa nisy dia nisy ny fizarazarana manana ny tanjaka maizy azy ny timo satria manana rafitra hatrany amin'ny farany tokotany any district fa ny nanana ny fahalemeny sy ny mampareko azy io dia fizarazarana sy ny fahitana ny mpitarika samy manana ny fomba fitariana zao za mitarika za manapa-kevitra miaraka aminareo tsisy mihitsy fa nilia ary raha misy hevitra tsy hifankazahoana aloha miresaka tsy samy sertele sy mampiseho ny heviny ihany akory ny tena izy fa tena le mahita ny asa mahay an'le izy ary mahalala tsara mahazo mivoaka mangirifiry hoe aminareo amin'ny vahoaka zao fotoana zao ary mbola nigirifiry raha tsy mitandra antsika satria maro dia maro ny zavatra manjo azy
miantoanina dia davina fandrifareo ny etsy-andaniny ary indrindrindrindra ampianarany ankizy tsisy tokotaniny ay tena tampatra maro fa dia mangataka aho maniry aho ary vonina aho hiasa hiaraka amin'izay rehetra tsy ny tima ihany fa zay rehetra ka manana finiavana sy fitiavana ireo malagasy dia tena zay io miasa miaraka tsika zay ihany ny zavatra tendentsika mba hampandrosoana Madagasikara ka dia ny fatongavako eto a pirofo fa anankiray ihany ny tima ary ndraiky izay reo anin'ireo a ny mpanomana sy ny mpiaradia fa mbola misy kio nefany tsy tonga eto amin'izao fotoan'izao ny omby ray mandry a tsy ray ny fo fa mbola misy kio manaraka manisa be mbola ho avy fa dia mbola filazana ampay be maso horetany horentandra ny androany fa izahay tima isika tima dia vonina hiatika ny fifidianana rehetra zay ho avy mihitsy tsy teto ary any isy ny fifidianana ny toanako mainka avy eto aho alefa ka dia aoka mba fifidianana tena mifanaja manaraka tsara zay sata sy manaraka tsara zay lalàna misy fa tsy atao entina mitana ny vahoaka ka dia zay tiako ambara ary dia mbola mamarina sy manampy aminareo aho hoe misy mpitarika ny tima dia voasehoko aminareo izy fantatrinareo dia nga razo ary miatsa dia miaraka aminy ao a nga Jean-Pierre misy reo filolefitra maro izy ireo miaraka aminy miasa miaraka aminy misy keo reo mpanolo-tsainy zay mpiaradia aminy sy manolo-tsaina azy aoka rety ny rahina tsara isika satria zay ray va zay misaraka fasika aoka rety ny rahina tsara tia mbo modely a eto amin'ity tany sy fantakany ty eto amin'ity continent misy atsika ty Afrique ty manara-maso atsika hoe aminareo a ny mivelany ka so dia hitan'ny avany eo zay manavaka teny io aveky ray aoka mba tsy hisy tsony vita teo lao resaka hoe findramana rano na resaka hoe namako ty na olo-patako ty fa aoka tena mba tena zay olona fatatsika fa vita miasana maire malala tsara zany hoe métier du maire zany a satria be ny tanàna ny fotoana fofoina lavalava zany azy fotoana haiko tsara io ka dia mila olona tian'le vahoaka malala tsara le vahoaka mafantatra tsara ny ilain'ny vahoaka ny fampandrosona azy indrindrindrindra rehefa sendra mahazo azy fa tsy dia le maika fotsiny hoe nalany be ny tanàna zay tefa mahazo be ny tanàna zay afaka mifidividina hafa ndray tsy izay ny maika aloha fa olona tena ampandrosona azy niresaka tamin'ireo masivao reo a fa tena vonina nampy ny be ny tanàna rehetrarehetra zay fantatra fa tena mavita azy a reo mpamatsavola atsika satria nieky avy any amin'ny décentralisation izy fampandrosona Madagasikara ka dia mahatoky izay a fa tena hanao araky zareo ianareo ianareo candidat raha misy teritery any ambadibadiky any raha misy tsindrotsindry any ambadiky any tsindrio izy mazao maro nazao reo mpanao gazety reo dia ho hitatsika tsisy fomba ahafahatsika miady amin'ny kolikoly sy ny tsindrotsindry afatsy amin'ny alalan'ny mpanao gazety tena milazanao zany matoa misaka zany fantatra dao ny any firenena hafa any mao rehefa mena fahalalana sy tena fahasahina reo mpanao gazety reo mao ainy any manitsy azy ka dia leo hoe nareo mpanao gazety hoe mandokatokanareo fotsiny afa dia azoavy koa ny tokony atao am'izany fa sao dia zany ray raha aveo ka zay ny voalaza tany fa tsy misy satria kia fa hen'olona misy anina zay kilao tsara raha misy any alay fitsarana malaza atao Afrika Atsimo lay olona nahazo ny médaille tamin'ny jeux olympique e artiste rusy telo isan'andro san'andro petraka eo le caméra hita daholo
dia misy an'ilay zavatra mitranga koa tena lefa mivatana amin'ny alalan'ny fanaovana gazety, amin'ny alalan'ny ianareo amin'ny serasera teny mafataran'ny olona hoe zany zava misy. Fa isika fotoana koa oka tsy anampitsofona fotsiny zao na mody tsy mahita hoe tsisy zany, misy izy fa eo azao foana misy tsy azo ialana mihitsy io, fa dia mitady hevitra dia ahafahana miala amin'io natao ka hoy ianareo nareo tarika isika fotoana aoka re tena mba anaja tsy fanaja amin'reto mpanao gazety reto zay tiako resana ka dia mamarana azy ary dia mirary soa mba tena ho vitanareo somatsara ny asa sy ny andraikitra izay ataonareo entintsika mpanosoana Madagasikara satria tena samylaza aminareo mihitsy ny afa-firenena mora ampanosoana kely Madagasikara satria vahoaka elo vahoaka miteny amin'ny teny fotoana anankiray zany any Afrika Atsimo zany eka raha kembe folo fiteny ofisialy zareo makany Malaka dia efa miteny na makany Koskoazy Natala dia efa miteny dia makany amin'ny Zulu afa miteny makany amin'ny Boer Fotsoto afa miteny Fotsoto mbola misy ana kokoa mbola misy an'itio zany le métis reny le tonga hoe koloritra raika amby folo mainka eto amintsika samy miteny miteny anankiray sy miteny zay tenenandreo vahiny reo fa iteny Malaizianina sy Indonesianina moa ka dia zay zany raha nefa dia faly aho miresaka anareo ka zaho eto dia anokatra sy laza aminareo fotsiny hoe volona tanteraka ny tiako Madagasikara hiaraka ny fifidianana zay ho avy ary efa volona zay tena volona tamin'ny ny asa never give up, never. Now is the time. Don't stop. Now is the time. Ary vitatsika io tena matoky fa vitatsika io dia matahotra nareo fa miasa miaraka ka dia zay nefa no teneniko fa dia mitodika aminareo rehetrarehetra azy koa zay tsara fa tsy mila miasa tsara, miasa mafy, miasa miaraka zay no takeny averiko mila miasa tsara aloha dia miasa mafy amin'izay dia miasa miaraka azadiniko hoe tonga miaraka toy izao fanomboana fa miasa miaraka amin'ny fahombiazana dia fitamboaka zay ny fahombiazana ka dia samia manao izay tandrikanareo io tany hitako nareo any hitako nareo iana zay hoe mba tena teo alaina sara ny gazety dia alaiko tsara zay fa mbola misy kio di mbola hoaleko efa nilaza taminareo fa nikaka zany kaka fahasoavela mifazana azy azosika ny fahafahana tamin'ny natoavan'ny Jesosy ary azo koa fahanafahana ny Israelianina tamin'ny andron'ny Egyptianina taloha zay mba tonga hoe Passover zay mba tonga hoe Pâques ka dia raha misy fanontaniana zay petraka anao fa andeha zay satria mbola tavany atsira be zay zao dia rehefa avy eo manaraka fandoana ihany ty hoe aminareo manisa be mbola ho avy fa aoka mba tena anao araka izy fantatra aneny zay vaovao sy zavatra fantatrinareo any amin'ny hafa ianareo any amin'ny vahoaka malagasy hoe tena hiarika fifidianana marina sy saza vahoaka malagasy tsika hiarika fifidianana zay tena entina mpanosoana ny eny amin'ny base ny eny amin'ny vahoaka madinika eny tsika hiarika fifidianana zay tena anaimotsika fa tena fifaninanana masina ny fifidianana ary hiarika fifidianana zay ataon'ny vahoaka malagasy rehetra mananjo ifiditsika dia zay ihany ny tena dia zavo vampitainareo any ka aoka isika rehetra aoka ianareo rehetra mba samby tanjo mandrakariva ilay filaminana sy ny fandrifahalemana satria tsisy zavatra vita ao anatin'ny korota ary tsisy zavatra vita aloha ny fandamina sy ny resaka ka dia misaotra betsaka anareo aho ny ino aho zay aho ka dia